La 4G Batelma vous présente Nivava. Du 7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Efa misasaka ankehitriny ny fitaom-piasan'ny filoha andrajoelona efa nisy ny ireo ezaka vita ho fanatanterana ny velorano ny fanaovana tamin'ny vahoaka malagasy fa mbola maro ihany koa ny ezaka mila ho tanterana ao anatin'ny rotona sy tapan'ny sisa tavela. Lanina sy mpantsina tenonivon'ny antenne merandolona androany volavolan-dalàna mahakasika le régime juridique de la propriété foncière privée en titré. Zava-dehibe ny fahalalana ity lalàna ity raha nambara ministra tompony andraikitra. Afaka manatrika ny matso eny amin'ny kianjan'ny bareny rehetra manana tapakila ary manaja ny fepetra ara-pahasalamana. Amafisina ny fitandrona ny filaminana mialoha sy mandritra ary aoaridina ny fanamariana ny raika amin'ny taona ny iverenan'ny fahaleovantena hoy ny ministra tompony andraikitra. Ambany tany Piopy niofana momba ny CPR-na misy azy eto Madagasikara antony mahatonga ny vokatra ambany araka ny fanadadiana izay nataon'ny ministeran'ny fiompiana nampitombonina manoloana eo ny seam-piofanana manerana ny nosy. Maresaka iraisam-pirenena 200 ireo mponina aty Afrika hatreto no nahazo ny fatra voalohany amin'ny fanaovana vaksiny fanefitra ny Covid-19. Manoloana eo tafapetraka nanomboka omaly atao Afrika Atsimo ny ivitoerana famokarana vaksiny. Nentetena rehetra. Fanaritra tompolasy tompo fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao efa misasaka ankehitriny fitaom-piasan'ny filoha andrajoelona. Efa nisy ireo ezaka vita ho fanatanterana ny velorano ny fanaovana tamin'ny vahoaka malagasy fa mbola maro ihany koa ny ezaka mila ho tratrarina ao anatin'ny rotona sy tapan'ny sisa tavela Henri Florian. Raha zohina ny tantara feno rotona sy tapany amin'ity volana jona ity ny fotoana niasan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Rajoelina Andry ka nitondrany ny firenena. Volana jona tahaka izao mantsy no nanaovany ny fianianana teo anatrehan'ny vahoaka malagasy tety amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Raha ny kabary fandaharanasany sy ny velorano ny fanaovany tamin'ny vahoaka malagasy efa nisy ny natomboka sy notanterana ankehitriny. Fanontaniana petraky ny mpanarabavao sy ny olom-pirenena ny hoe aiza ho aiza isika raha oharina amin'ireo asa marobe izay nolazainy ny filoha fa ho tanterahana sy fampandrosoana tiany ho apetraka eto Madagasikara. Nambaran'ny filoha Rajoelina Andry tamin'ny fianianana izay nataony mantsy fa raha nisafidy azo filoham-pirenena ny vahoaka malagasy tsy nisafidy ho mpitarika fotsiny ihany fa nisafidy vina fampandrosoana, fandaharan'asa, tetikasa, nisafidy drafitra matipaika hitondra fiovana aingana izay iraisany sy mampitambatra ny vahoaka malagasy tsy vakivolo. Natao avy hatrany izay maika tao anatin'izay rotona mahery izay nentina nanatanterana ny fampandrosoana mitovy ny faritra rehetra ohatra amin'izany ny fametrahana ireo governoram-paritra iandraikitra mivantana ny fampandrosoana isam-paritra. No amafisiny filoham-pirenena rotona lasa ihany koa fa tsy hisy intsony izany olona ambony lalana izany na iza na iza. Averintsika ho izy ny asin'ny tena tany tandalana raha ny nambarany hatrany ary ho atao laram-pahamena ny ady atao amin'ny kolikoly. Isan'ny nampikaikaiky ny vahoaka malagasy ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana hanika napetraka amin'ny toerana mahizy azy ny foloalinda malagasy ary novatsiana fitaovana manaraka ny toetrandro. Napetraka ihany koa ireo toby lehibe entina miady amin'ny asan-dahalo manerana ny nosy. Eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena efa maro ireo kianja manara-penitra no efa vita eny anivon'ny distrikt fa indrindrandrindra ny fahavitany ny kianjaben'ny Mahamasina izay manome lanja tanteraka ny tontolo ny fanatanjahantena. Zava-dehibe ny ezaka efa natao hoy ny solombavambahoaka ary zava-dehibe ihany koa ny fifanomezan-tany avy amin'ny sehatra tsirairay.
ao ny hoe miazakazaka ao anatin'ny fanatanterahana ny velorano fa ao ihany koa ny tena azakazaka any amin'ny fampandrosoana tanteraka. Inona moa le hoe fampandrosoana tanteraka? Dia ilay toe-karena malagasy mihitsy zany no miarina ao anatin'ny après an'ity valanaretina ity ka matoa hoe miatsara ny toe-karena malagasy ny fisondrotry ny toe-karena malagasy dia tokony hita izany any amin'ny fiainan'ny vahoaka ka eo mihitsy zany no mahatonga ny filohan'ny repoblika ny gouvernement sy ny andanatohatra maro samihafa miezaka mba apiakatra an'izay fari-piainan'ny vahoaka izay ka ahitana an'izay hoe fampandrosoana any Madagasikara izay. Na eo aza ny fiazakazaka ny fanamboarana fototra-fotrasa manerana ny nosy tsy tokony ho atao ambanin-javatra ny lafiny ara-tsosialy ny mponina izay hita fa somary latsaka ankehitriny ankehitriny. Io no tokony hivoatra misimisy kokoa ao anatin'ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana handalo eny anivony antenimieram-pirenena. Ankapobeny zany na teo aza ny valanaretina Covid-19 dia mizotra makany amin'ny fampandrosoana, tena fampandrosoana ny eto amin'ny firenena. Maro ny fotodrafitrasa natao ary tsy misy ngamba distrika adino fa mbola tsy tonga any amin'ny tandrony satria raha ny fijery ny tandrony filoham-pirenena dia zavatra tena feno zany no hita amina distrika anankiray ahitana ny zavatra rehetrarehetra. Ny manahirana amin'izao fotsiny ngamba ny resaka sosialy zay mety hidivanay mafy anatin'ny LFR izay ho avy eo tsy maintsy arahana akaiky satria eo zany no tena hitako hoe olana aloha amin'izao tena olana goavana ho amin'ny vahoaka dia izay no endasan'ny vahoaka aminay koa dia izay no andraikitra ho atao miandry ny fahatongavan'izay ao amin'ny Assemblée nationale. Fa ankoatra ireo rehetra ireo, maro ny asa lehibe miandry amin'ity taona ity izay nambaran'ny filoha fa fotoana ny asa. Ao ohatra ny fanohizana ny fanamboaran-dalana, ny fanavaozana ny famatsian-jiro sy rano, ny fanorenana trano fonenana, ny fanomezana asa ho an'ny tanora amin'ny alalan'ny tetikasa fiariana sy ny maro hafa izay tokony ampitomboana misimisy kokoa. Santionany ireo fa andrasana ihany koa ny fanorenana ny tanàna vaovao Tanamasoandro, ny fampitomboana ny velaran-tany volena ao anatin'ny 5 taona. Isan'ny fanambogoavana napetraky ny filoha ihany koa ny amerena ny Madagasikara ho nosy maitso ary andrakotrala ny Madagasikara. Mbola betsaka ny asa miandry ary miandrandra ny fanatanterana ny velirano izay ny fanaovan'ny filoha tamin'ny vahoaka malagasy ny rehetra ankehitriny. Tonga nitsidika ampomba fifanajana ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta teny Mazoarivo ny tompon'andraikitra avy ao anivon'ny BAD ny maraina teo. Isan'ny voatra nandritra izany fijerena manokana ny fahafahana mampifandray ny faritra Atsimo Nosy amin'ireo faritra afaka eto Andriatsylava. Noraisin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ny maraina teo teny Mazoarivo ny tompon'andraikitra vaovao misana ny Madagasikara eo anivon'ny Banky Afrikana ho an'ny fampandrosoana ny BAD. Ity farany izay nanatanteraka fitsidihana ara-pomba fifanajana amin'ny mahatompon'andraikitra vaovao azy. Mitana toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny fiaraha-miasany amin'ny BAD ary isan'ireo mpamatsy ny tetikasa ampiasaim-bola ity banky ity. Manohana sy manome torohevitra mahakasika ireo fifanaraha-piaraha-miasa maro samihafa indrindra eo amin'ny resaka politika fampandrosoana. Notre champ d'intervention tourne autour de teboka roa lehibe no misy sehatra iantsoroanay. Voalohany amin'izany ny fanorenana fotodrafitrasa ho an'ny angofo sy ny fitaterana, indrindra ny fitaterana an-tanety. Ny faharoa ny fanodinana ny vokatra ara-tsakafo hatramin'ny fitrandrana izany eo amin'ny sehitry ny indostria. Araka izany no dinina niaraka tamin'ny Prime Ministre ny fomba sy ny hoenti-manana anamafisana sy anatsarana ny fiaraha-miasa voakasika ireo. discuter les voies et moyens pour mieux renforcer cette coopération. Noresana manokana ihany koa ny any Atsimon'ny Nosy ny fomba ampifandraisana azy amin'ny faritra hafa tsy tokamonina intsony. Ny any Atsimo izay isany ahitana tetikasa maro iarahana amin'ny BAD. C'est une région où nous concentrons en tant que banque africaine. Faritra izay ametrahana ny ankamaroany asa ataonay amin'ny mahabanky afrikana ho an'ny fampandrosoananay. Araka izany dia nodinina niaraka ny fahafahana mametraka fomba hitsokafan'ny faritra tsy hanamafisana ireo tetikasa fampiroboroboana ny famokarana. Le développement du secteur agricole. Nambarany ihany koa fa firenena manana fanamby amin'ny tetim-pivoara ny Madagasikara ka vonina hatrany hanamafy ny fiaraha-miasa ny BAD anasoavana ny vahoaka malagasy. Isan'izany ny fanatsarana ny hetsika eo amin'ny sehatry ny fambolena izay tafiditra rahateo ao anatin'ny drafy fampandrosoana tariny ny filohan'ny repoblika. Hita ny fahavononan'ny Madagasikara raha jerena ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fitondram-panjakana malagasy momba ny faritra Atsimon'ny Nosy.
Lanina sy mpantsina teny anivon'ny antenne mirandoolona tamin'ny ity androany ity ny volavolan-dalàna mahakasika le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée. Zava-dehibe ny fahalalana ity lalàna ity raha nambara ministra tompona an'action Refloreo. Lanina sy mpanitsina teny anivon'ny anteny mirandoolona androany ilay lalàna mikasika ny régime juridique de la propriété foncière privée non titrée. Nambaran'ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy fa natao ity lalàna ity mba hisitrahana vahoaka malagasy izay nanana mainto milaly ny tany nandritra ny taona maro nefa tsy manana taratasy ny apelatanany manamarina ny fananan'ilay tany. Ary ireo koa tsy tafiditra ao anatin'ilay tany-patsakana vita titre na hoe domaine privé. Androany zany dia nanaisana fepetra izy io mba tsy voasongona ao anatin'ny fahazahoana izay fa indrindra koa araka ny voalazana ny voalohany anteny mirandoolona teo nisy ny fanararaotana tamin'ny voahanalana tamin'ny enina sy roa arivo ka misy ireo orinasa na atao hoe vahiny izay manana nahazo teratany malagasy naka tany Madagasikara be. Zava-dehibe ho an'ny vahoaka malagasy izao volavolan-dalàna nolan'inandroany izao. Noraisina avokoa ireo fepetra rehetra iarovana ny tany malagasy, indrindra ho an'ireo olona manana tany mbola tsy vita titra. Commune enina amby folo no nahazo fampitaovana informatika anatsarana fikirakirana antota taratasy manodidina ny drafim-panjariana sy ny maro hafa tamin'ity androany ity. Tantsorika avy amin'ny fiara-miombolantoka eo amin'ny ministera ny fanajariana tany sy ny asa vaventy ary ny tetikasa produire. Evy Richard. 12 ny commune nomboana ny fampiasana ny outil matak. Fomba fana mikirakira ny tota taratasy manodidina ny drafim-panajariana, ny fangatahana ny olona sy ny maro hafa amin'ny alalan'ny solosaina. Aorian'ny fametrahana ny tetikasa eto Antananarivo sy ny manodidina. Izana ny anitatra ny tetikasa manerana ny renivohim-paritany sy ny commune manana drafim-panajariana ny tanàna. Araky ny fanapakevitry ny gouvernement ao anatin'ilay nouveau projet émergent moa izay fihinan'Andriamatoa dia ho hitarina hieran'ny renivohim-paritany Madagasikara sy ireo commune rehetrarehetra izay manana drafim-panajariana ny tanàna na plan d'urbanisme directeur ahafahan'izy ireo mikirakira tsy misy vezivezena ny famoahana ny permis de construire sy ny famoahana ireo ataontsika amin'ny frantsay prescription d'urbanisme rehetrarehetra. Ankoatran'ny fanamoran'ny commune voakasika ny fikirakirana ny antota taratasy, anatsara ny fametrahana ny mangarahara mandidina ny fitantanan-draram-panjakana ny tetikasa. Isan'ny mahazo tombony goavana amin'izay ihany koa ny rehetra mikarakara ny tota taratasy na mangata-panazavana mandidina ny drafim-panajariana sy ny fangatahana anorina isan'ny tokony. Tokony tsy hivezivezy tsony ny olona amin'ny fakana permis de construire dia misy koa ny antota-kevitra sy ny hevitra betabea ahafahantsika be sy ny maro mijery ny mikasika an'izay tany hipetrahantsika. Manomboka izao zany dia afaka rehefa hividy tantsika araka ny fanazavana teo tsy voatery manantona eny amin'ny birao-mpanjakana intsony fa afaka mijery mivantana eo io tany io azo anorenana trano na tsy azo anorenana ary raha azo anorenana firy ny avon'ny trano inona ny tokony fepetrarehetra tokony hoajainao. Ahafahan'ireo commune 12 mampiasa avy hatrany ity fomba ahafahana mikirakira ny drafim-panajariana sy ny fangatahana manodidina ny fanorenana samihafa ity. Androany no nanolorana azy ireo ny fitaovana informatika samihafa toy ny imprimante multifonction miaraka amin'ny modem sy ny connexion mandritra ny embolana. Tantsorika izay tafiditra anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ary ny tetikasa produire. Namaly ny fanontanian'ny mpanao gazety mahakasika ny orinasa mpanao lalana izay mbola tsy nahazo ny volana manomboka ny taona 2024 ny ministry ny fanajariana tany sy ny asa vaventy tamin'ity androany ity mangarahara ny fanamboaran-dalana ho an'ireo orinasa ireo ary azo amarinina izany raha ny fanazavana azo. Evrijar. Toy ny fitakian'ireo orinasa mpanao lalana manodidina ny 300 izay mbola tsy nahazo ny volany taorian'ny fahavitan'ny asa ny taona 2024
Namaly ny fanontaniany ny mpanao gazety momba ny fivoarany raha ratsy ny fototry ny olana momba izay. Ministra ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy Androany. Misy moa miresaka hoe mbola misy fanadihadiana tiana atao dia miandry izay tao ministera zany izay fanadihadiana izay. Fa aminay mangarahara tsara fanamboarana ny lalana satria afaka jerenareo na ao amin'ny fond routier na amin'ny sitan'ny ministera arak'ilay voalaza teo misy géoportail eo. Dia io ny contrat rehetrarehetra ny entreprise dia misy géolocalisation. Zany hoe fantatra tsara zany taiza l'entreprise nanao asa dia na tsy makany ary nareo dia jerenareo sur Google le izy dia hita hoe misy entreprise niasa marina ve sa tsy nisy niasa tany dia afaka maniraka olona mijery sy ny rehetrarehetra. Ialana amin'ilay resaka hoe sao dia misy manao travaux fictifs. Manoloana ny fanontaniany ny mpanao gazety mahakasika ny fampitihan'ny lalam-pirenena sasany amin'izao fotoana izao. Namafisa ny ministra Androany fa mila vola be ny fikojana ka tsy maintsy ny apelatana ny ministera no anatanterahana ny asa. Tokony samy ananja ny fepetra amin'ny fampiasana ny lalana ihany koa ny rehetra, indrindra ny fiarabe izay mihoatra ny vesatra araka ny tokony ho izy. Tafiditra anatin'ny fomba fiasa vaovao nentina ny kojana ny lalana ihany koa nanomboka tamin'ity taona ity. Ny fisian'ny fifanarahana 3-5 taona amin'ny orinasa misana ny fikojana ny lalam-pirenena vaovao, ka isany anombohana azy ny lalam-pirenena fahasivy sy ny fahatelo amin'ny 7. Otikanana Alakamisy fa 4 volana Jona ho avy izao ny rokady iarivo. Alefaka manomboka izao ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo sy ny manodidina. Ndao arahorantsika ao anatin'ity fanadidina manaraka ity ny mahakasika izay. Eo ambany fiain'ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy Ajo Andriany Anarivelo. Iaraka otokanantsika ny Alakamisy 4 Jona 2024 avy izao ny rokady arivo. Novolavolaina ny titikasa rokady arivo ho fanalefahana ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra sy ho fanamorana ny fifandraisan'ny lalam-pirenena faharoa, fahatelo ary fahafito. Tamin'ny 2024 no natao ny fifanekena ny famatsim-bola ity tetikasa goavana ity. Tamin'ny 2024 kosa no noraisina ny dekret mikasika ny expropriation. Tamin'ny 2024 no nanomboka ireo asa lehibe ary zao vita soamantsara zao ny asa ankehitriny. Lalana amin'ny 25 kilometatra ahitana lalambe mikodana, mahazaka fiara roa any zotra mandroso ary mahazaka fiara roa any zotra miverina. Rokady Estamiangy eo amin'ny boulevard Tokyo, amorona Kona bypass, hatreo Ambohimahintsy izay mirefy 3,4 kilometatra. Rokady Nord-Est Miangy eo Ambohimahintsy, hatreo Andranombevava izay mirefy 3,9 kilometatra. Raccordement urbain miangy eo amin'ny sampanana Nanisana, mivoaka eo Ankadidramamy, mirefy 8,5 kilometatra. Lalana mikodana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, manana velarina 7 metatra. Ahitana fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka misy 12, fiampitan'ny mpandeha tongotra misy 12. Misy ireo mpanao sinyaletika maro isan-karazany. Tetezana vaovao misy 2, Soamanandrariny mirefy 17 metatra, sy Ampasy be mirefy 20 metatra. Rond-point misy 4, amorona Kona, Ambohimahintsy, Nanisana, Andranombevava. Ny tetikasa rokady ny arivo dia vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny vondrona Europeanina ary ny fanjakana frantsay. Famatsim-bola avy amin'ny Banque Européenne d'Investissement, ny Agence Française de Développement, vondrona Europeanina avy amin'ny fanjakana malagasy. Alefaka manomboka izao ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto amin'ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina. Ho mora ihany koa ny fifamezivezen'ny olona sy ny entana ao anatiny sy ivelan'ny tanàna Antananarivo izay tombanana eo amin'ny fiara 7,4 isan'andro no ifamezivezy amin'ity lalana ity. Foto-drafitr'asa maharitra sy olovain-jafy no napetraka ho fampandrosoana ny Madagasikara. Anaovana ezaka manokana ny fanamorana ny lafiny araketra ho an'ireo mpanao asa tanana malagasy. Efa mandeha ny fifampiresan'ny ministera tompona andraikitra sy ny foby ampita tanana ankapobeny etra. Efa Richard. Tsy mbola miverina milaony ny tsena ho an'ny mpanao asa tanana malagasy, na efa miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro aza ny asa mandraharaha. Isan'ny mbola mampitaraina azy ireo ny fandoava-kidra. Saya mandofana mandofana pavion foana isam-bolana. Tsy azonay ajanona io satria raha ajanonanay io dia mety hoe misy fiantraikany aminay zany le izy.
dia rehefa avy eo a tena sahirakirana izay tamin'le hetra aloha satria na ny touriste raha tsisy ny alohanay zany a eo amin'ny 200,000 mahery eo ny hetranay dia izay mba nandraisana anjara hoe mba manomboka mandray anjara zany a rehefa misy zavatra ohatr'izao. Anaovana ezaka manokana ny fanamorana ny lafiny arakitra ho an'ny mpanao asa tanana malagasy. Efa mandeha ny fifampiresahan'ny ministera tompony andraikitra sy ny foibe mpitantanana ankapobeny hetra raha ny fanazavana. Efa misy fiarah-miasa ho apetraka ao amin'ny tali général hetra mba ahafahana mba manampy an'izy ireo ihany koa amin'ny resaka hetra zany. Tsy ny hetra ihany koa fa maro koa ny zavatra ho apetraka raha manana le carte numérique raha manana le carte d'artisan numérique le mpanao asa tanana dia isan'ny tombontsoa zany resaka hetra. Isan'ny tombontsoa avy eo koa nina moa ny resaka fahasalamana hoe assurance santé ho an'ireo artisan na ao koa ny resaka assurance retraite mba ahafahan'izy ireo mba misitraka fisotroan-dronono rehefa tonga le fotoana. Nanomboka androany ary hatratra amin'ny zoma ho avy izao ny andian'ny vadimy kantony Gasikara izay tanterahana etsy Antaninarenina. Hetsika natokana hanomezana sehatra ny mpanao asa tanana malagasy indrindra anatin'izao fivoahana amin'ny krizy izao. Vao hafa kosa indray dia afaka manatrika ny matso eny amin'ny kianjan'ny bareny rehetra manana tapakely ary manaja ny fipetra ara-pahasalamana. Amafisina ny fitandroana ny filaminana mialoha sy mandritra ary aoriana ny fanamarena hoy ny ministra tompony andraikitra. Io ny nasaina. Ho azony rehetra atrehana ny matso lehibe tanterana eny amin'ny kianjan'ny Bariany sabotsy avy izao araka ny fampitam-baovao voaray teo anivon'ny fiadinana ny Repoblika. Isy ny tapakila raisina eny amin'ny boriboritany ahafahana miditra amin'izany raha ny fanazavana manomboka ny alakamisy izao ary voafetra ny isan'ny mpanatrika ahafahana mampiatra ny amehana ara-pahasalamana. Hoentitra ihany koa ny fitandronan'ny filaminana amin'ny fanamariana ity faraka ambinipolo taona ny iverena ny fahaleovanten̈a ity ary no mafisina izany ho any manodidina ny Mahamasina sy ny kianjan'ny Barea noho izany ny alehibe noho ny teo aloha. Ny fandraisana ny filaminana dia efa zao dia efa mipetraka. Fanaraha-mason'ny toerana sy ireo toerana avo rehetrarehetra manodidina Mahamasina efa voapetrapetraka daholo dia manomboka tamin'ny herinandro ambony dia efa misy ny fitandronan'ny filaminana manodidina tanàna ary efa misy fipetra iraisana tsy ny polisy irery ihany fa ny EMO mihitsy no andray ny filaminana ihany koa indrindra fa fodian'ny olona amin'ny alina. Zao zay dia efa mampilaza kosa fa raha ny olona avy manao fety ny andeo endahana dia misaina tsara aloha vao manendaka fa ho sahirana zay tratrana eo. Iova ny fomba fifamoivoizana eny Mahamasina sy ny manodidina ny andro ny 20 Jona. Kitina ny sain'ny vahoaka mba hanaraka ny fandaminana. Fantatsika fa io kianja vaovao ny Barea io dia kianja vaovao. Misy fandaminana vaovao zany apetraky ny mpitandro filaminana ao fa angaviana isika anaraka amin'ny tsakany sy andavany ny toromarika apetraky ny fitandrona filaminana. Misy ny zavatra miova satria lasa ingeza dia ingeza ny kianjan'ny Barea dia rehefa tenen'ny mpitandro filaminana atondray ny lalana androany dia aokotsika tsy hiady varotra fa manaraka avy hatrany izay tenen'ny mpitandro filaminana mba ho tonga dia hita hoe zany ny vahoaka fa afaka ifampiresahana tsara. Isan'ny ampavaka ny fetim-pirenena amin'ity taona ity ny fiovan'ny ora anatanterahana no matson'ireo folo alinda izay lasa amin'ny 3 ora sy sasany tolakandro. Momba ny rindran-dama ho an'ny andro ny 15 Jona, andrasana ny fanazavany eo anivon'ny CTNO na ny Comité Technique National d'Organisation. Isan'ny mbola tsy fantatra mazava atreto ny hoe afaka manao ny arendrina eny an-dalambe tahaka nisy hatr'izay sa tsy ny olom-pirenena manoloana ny amehana ara-pahasalamana. Eo ihany koa ny fisian'ny afomanga na tsy eny Anosikely sy ny fahafahana manatrika izany. Tonga eto fotoanany dokavarotra isika ao aorianan'izay ahitantsika mahakasika ny fahasalaman'ny adivava sy ny nify. Eo ihany koa momba ny tontolon'ny fiompiana rehefa avy eo ary. Salame, satanao anarako. Satria isika tsy afaka mifanakaiky sy miona amin'ny vantana dia manasa anareo anaraka atao amin'ny tontolo ny balika. Feno hazavana, madio sy mitandro ny tontolo iainana ny tontolo amin'ny balika. Mandroso ary. Fitaovana maro mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa ny mameno ny manodidina. Enoko foana zao ny fandaharana sy mozika kafisiko amin'ity radio kely ity. Ny fandraisy tapaka amin'ireo fianakaviako koa satria feno sy maharitra ny bateriany findaika.
mazava ery atao trano no sady mijery fahita lavitra ampitoniana ny sary ihany koa lafatra ety an-dalana rehetra ety a voazava ny jiro tsy misy atahorana avokoa ireo mpivarotra madinika ireo mpitarika posy miramirana fa mazava ny lalany tarafan'ny jiro mibalika jereo anie toy ny ery satria vao miditra ny vavahady dia azavain'ny jiro misy détecteur de mouvement eo ny eo daholo ny manodidina tontolo tsara kokoa ny tontolo mibalika natao ho anao ho antsika rehetra mibalika vokatra manome herinaratra azo antoka sy mitsinjo amin'ny tontolo iainana na ahafahantsika misitraka hazavana serasera ary fialamboly isan'andro naiza eto Madagasikara mibalika vokatra azo antoka ara-kalitao natao antsika malagasy tsy ankanavaka ny vidiny manomboka amin'ny 5,000 ariary no mipetrabola voalohany dia mampiasa mibalika avy hatrany ianao fa nanao manomboka amin'ny 500 ariary isan'andro monja mandrapahefa ny vidiny manontolo lasa fanananao tanteraka ny fitaovana mibalika rehefa voalohanao manontolo ny sarany rehetra azonao anondry mandeha ihany koa anefa ny fitaovana mibalika ireto avy ireo karazana fitaovana mibalika pro jiro enti-tanana mazava tsara no sady afaka mananao finday Homme 40Z jiro antona roa jiro enti-tanana iray Homme 60 jiro antona telo jiro enti-tanana iray ny Homme 40Z sy ny Homme 60 dia samy azo manana finday sy tsy fainao miaraka amin'ny radio Homme 600 jiro antona roa jiro tuba roa ary jiro misy détecteur de mouvement iray ary mbola misy fahitalavitra 32 poussage de coup izy amin'ireo ary zao ny fitaovana mibalika mety aminao eny amin'ny Telma Shop sy mpanjara mibalika rehetra no ahitanao azy ireo miavaka ny tontoloko mibalika mamiratra no aviko Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Azafady kely ange ferizany manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fadimbolana nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fiainona ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory toa miosina mihitsy aza ao ny tsy tafianatra tsy tafiasa fa na maimby tsisy raha misasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toasy ianao ihany izy. La fête nationale brille de mille feux chez Batimax. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. 5 à 70% dans nos magasins Andjar et Tsaralalan. Pour tout achat supérieur à 2 millions d'arias, une boîte de masques offerte. Des goodies pour tout achat en ligne de plus de 300 000 arias. Ce n'est pas tout. 10 bons d'achat de 800 000 arias à gagner. Rendez-vous dans nos magasins et sur notre site web www.batimax-mada.com. Tirage le 1er juillet à 12h. Batimax, la qualité au meilleur prix. manambahiny sampana fampalalambavao amin'ny ity alina ity tsy za fandremato radanoara Julien zay tompona ndraikitra eo anivony PRKS angady fotsy miarabana tonga zo ataony anatiny fampalalambavao fantanina petrako amina voalohany dia inona reo tolotra vaovao ao amin'ivony zay PRKS angady fotsy zay. Voalohany teny moa dia ny PRKS angady fotsy dia miaraba ny isa tokantrano ary mirary ny sorehetra ho an'ny tsirairay. Ny PRKS angady fotsy araky ny fahafantarana azy dia manomana fanadinam-panjakana zany ary ny tolotra misy ankehitriny dia ny faradoboka ho an'ny magistrat zany 8e vague io satria moa nahembotra ny concours ny magistrat dia mamerina faradoboka zay exercice raha noray fotsiny fa misy résumé anakory kosa na dy zany ary dia ny magistrat administratif, magistrat judiciaire ary magistrat financier. Ny fidirana amin'io zany dia 28 juin ho avy zao amin'ny latsinainy zany. Dia 2 mois zany roa volana ny faharetany. Manarak'izay dia ao ny ENAM, administrateur des services financiers, dia administrateur civil, dia ny inspecteur du travail. Io koa zany ny concours dia amin'ny 30 août ary manomboka amin'ny 28 juin zao koa amin'ny latsinainy ny fidirana amin'ny PRKS ao angady fotsy.
ny manaraka dia ny an'ny greffier, ny gendarme ary ny inspecteur de police, reo zany niveau bac. Zao zany dia efa tokony hanomana no avy ny tsirairay satria ny eny akato zany zao a génération anankitelo ny ray fanotonao, ary raha ohatra ianao anao concours a dia ny manao téléenseignement mitovy diplôme amin'ny eny akato ihany koa, ka tsara dia nyzao dia efa mieritreritra no avy ny tena. Ary ny farany a dia ny agent de police niveau BPC. Reo rehetrarehetra reo zany raha vao feno 20 taona ianao dia afaka manao an'ireo concours voalaza teo reo. Fidirana moa zany a dia 28 juin ho avy zao. Ary maromaro ihany reo fampianarana eto amintsika, inona ny tena mampiavaka azy zany hoe précaisse ankady fotsy zany? Ny précaisse ao ankady fotsy a mampiavaka azy dia ny hoe voalohany mpampianatra efa manatraka efa ely reo a, sady praticien reo a no théoricien. Dia faharoa zay manana matière zay omena an'ny mpianatra, tsy hanadinana io a fa manampy be dia be azy a amin'ny fahafahana fanadinana. Aza adinoina fa concours ty fa tsy examen, zany hoe reo le tena sangany meilleur zany a no ho lasa fa tsy ny rehetra akory. Dia fahatelo farany a dia amireto greffier mbakin'ny gendarme sy ny inspecteur de police sy ny agent de police a, ny français moa zany a misy lesoka ihany eto amintsika ny mpianatra nefa fanadinana dia amin'ny teny frantsay ny akabiazany. Dia manolotra zay mpampianatra anankitelo professeur na français zany a ao anatin'izay, zany farany ao anatin'le mampianatra français zany. Ny tena anao teo tseloha teo hoe concours no atao amin'ity zavatra ataonareo ty a, fanomanana amin'ny concours manahoana ny vokatra atao amin'izany hoe précaisse ankady fotsy zany? Ny tsara marina aloha dia ny précaisse ankady fotsy a dia mamoaka saika isa-taona major, zay aloha ny anankiray. Ny tany fahafahana ndraiky kosa dia eo amin'ny 20 dimy amin'ny 20 isan-jato io a, arakaraky le taona zany misy sy ny concours mandeha. Fa ny tsara tsindrina dia hoe ny précaisse dia mameny tena zavatra tsara indrindra, fa ny mpianatra koa dia tokony hianatra, fa tsy hoe misy manontany mantsy hoe raha hianatra amin'ny précaisse izy dia tonga dia afaka ave afaka nareo raha mianatra. Zay zany ny tena mampiavaka anay sy ny mombamomba ny précaisse. Zay ary mahakasika an'izay fa aiza zany misy zany hoe précaisse ankady fotsy zay ohatrany hoe ankady fotsy? Ny précaisse ankady fotsy a ao ankady fotsy ihany, fa misy indraindray manko misy misoloko hony eny amin'ny 67 hectares any hoe misy précaisse fa tsisy ihany. Fa ao ankady fotsy ihany a mibirao amin'ny précaisse a dia ao ankady fotsy a ao ambanin'ny Shell ankady fotsy dia misy ny centre de santé Manampisoa, dia eo akakineo mihitsy misy trano ngeza be a dia vavahady menamena ao ny précaisse, misy soratra ngeza be hoe précaisse. Raha hoany atamina zany ianao. Raha avany atamina kosa ianao ka hiakatra aty amin'ny pont dia 10 metatra miala ny hectare zany misy ny précaisse amin'ny sisiny akaviny ihany. Dia ny téléphone azahoananay 033 85 788 55 033 85 788 55 na 034 13 234 20 034 13 234 20. Namarana antsika anazy ary afaka alefanao hoe mifanentanana ho ambitsero amin'izay mety mbola mety hisalasala. Ny tsy salasalana dia hoe marina fa niempotra ny magistrat ohatra, fa fotoana ihany koa andalinana. Ary raha ohatra ianao mbola tsy nandalo tao amin'ny précaisse a, nefa raha ho an'ny mandalo ihany koa première vague, deuxième vague, troisième vague reny a, mpampianatra nisy vaovao manatraika efa koa reo, efa nahita mpampianatra hafa ianareo teo aloha dia misy vaovao zao a, dia ohatra amin'izany zao ny liberté publique, za zany zao mampianatra liberté publique, efa nisy mpampianatra teo a, fa mba misy traika efa hoentiko ihany koa na dia kely azy. Dia ho an'ireo administrateur civil, inspecteur du travail, administrateur des services financiers araroty, satria tsy indromandry bavady a ny fanadinana ohatranytony a. Dia raha ohatra ianao te hiditra amin'ireny dia zao zany no fotoana ny idirana, satria vao misy fetrany ny isa limité amin'izao aretina misy a eran'izao tontolo zao a, dia misy eto Madagasikara koa. Dia ho an'ny greffier, gendarme, inspecteur de police niveau bac io a, dia efa tsinjovideny zao ny ho avinao, satria anao afaka manao téléenseignement fa mitovy ihany a ny bac, ny diplôme azo amin'ny université sy ny téléenseignement. Dia ny agent de police moa BPC
betsaka ny ilaina amin'ny tsika ireo satria ny fitonam-panjakana ankehitriny de miteny fa irecruter apiditra force de l'ordre na mpitandro finaminana maro de maro manomboka zao ka elina de zao de fa misoratra anarana ihany satria latsinainy 28 juin zany efa akaiky ny fidirana. Ankatrana fahita ato anatin'ny sapana fampahalalam-baovao nytondra fanazavana mahakasika izay fiofanana entinareo zay. Zao raha tompoka. Zay mahakasika ny fanahy eo aza ny fanaovana laharam-pahamehana ny fandraisana ho mpiasa-panjakana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny fanabeazana tsy mbola ampy ny teti-bola natokana ho an'ny sehatry ny fampianarana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo Sabrina Ararsa. Tsy ampiaraky ny ilaina ny isan'ireo mpampianatra sy mpampifanaraka asa raisina ho mpiasa-panjakana manerana ny Madagasikara ankehitriny. Antony tsy mbola ampy ny teti-bola natokany fanjakana amin'ny sehatra io. Raha tamin'ity taona ity misy 500 ireo mpampianatra sy mpampifanaraka asa no raisina miasa manerana ny nosy. Tamin'ity taona ity aloha dia tena ifisaorana amin'ny filohan'ny Repoblika sy ny Prime Ministre tena nanokana poste budgétaire indrindra eo amin'ny lafiny fanabeazam-pirenena. Anatin'izay koa moa ny fampianarana antiky sy ny fanofanana araka azy. Raha tena jerena izy ireo dia mbola tsy ampy. Manoloana ny ezaka tian'ny filohan'ny Repoblika atao mikasika ny fanatsarana ny fanabeazam-pirenena io kanefa noho ny toe-bola misy eto amin'ny firenena zany dia ireo aloha no tratra. Hojerena manokana manomboka izao ny fampiofanana sy fandraisana ireo mpampianatra ho mpiasa-panjakana ahafahana manatsara ny politika mpampianarana eto Madagasikara na mbola tsy ampy aza ny poste budgétaire. Tena zava-dehibe tokoa manko no nanana mpampianatra tena matianina satria ny kalitaon'ny fampianarana dia miankina amin'izany ary tena zava-dehibe zany. Misy any nefa ny facteur hafa tsy maintsy jerentsika satria efa nisy mpampianatra efa nisehatra teo taloha na dia tiatsika ary niaka mpampianatra tena manana ny diplôma, manana ny traikefa sy ny fahaizana tsy maintsy mandanja lantsitsika satria efa nisy olona koa teo nisehatra mialoha ary ny fanafody sy fanefitra an'izany dia ny fanofanana nizaniza zany misehatra eo na dia eo ary ny tokony hanaovana laharam-pahamehana ireo tena manana ny diplôma sy ny fahaizana ara-dalàna. Ankilany efa miroso amin'ny fanaparitana ny lazahadana ho an'ny fanadinana ny eo anivon'ny fampianarana ara-teknika sy fampiofanana arak'asa amin'izao fotoana izao. Raha ny eto amin'ny ministère de l'enseignement technique sy ny formation professionnelle dia efa vonona tanteraka vita daholo ny lazahadana ary nanomboka maly efa naparitaka marenana ny nosy. Ny lazahadana dia nirahana ny asa avy hatrany tamin'ireo établissement rehetrarehetra izany hoe efa misy paikady fanao ministère hatramin'izay tsy tapahana manokana eo nivoan'ny ministère irery ihany zany fa arakaraka ny fizotran'ny zava-bita rehetra manerana ny nosy ary izay rehetra izay no aravina namoahana ny lazahadana ho an'ny amin'ity taona ity. Ny valo hatramin'ny 9 Jolay no manomboka ny concours idirana amin'ny lycée technique professionnel rehetra manerana ny nosy. Ny 12, 13, 14 ary ny 15 ny volana Jolay ny concours ny CPA sy ny CFA. Ny 17 hatramin'ny 12 ny volana Jolay kosa ny hanatanterahana ny BEP na ny brevet d'études professionnelles manerana ny nosy. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia tafiditra ao anatin'ireo sikajina aretina na mbola mampijaly ny malagasy ny aretinify sy ny ativava. Tokony handalo tompo-pahasalamana mikarakara nify indroa isa-taona ny olona iray raha ny fanazavana azo Henri Florent. Isan'ny antoka iray lehibe ho an'ny fahasalamana ny fahadiovan'ny nify sy ny ativava. Mbola mipetraka ho olana ho an'ny fahasalamam-bahoaka ankilany ny aretinify sy ny ativava. Araky ny nambaran'ireo tompon'andraikitra misana ny fahasalamana nanaovana fanadiadiana. Matetika rehefa simba ny nisy na misy fahabangana, zara raha voatsako ny sakafo ary miantraika any amin'ny fitaovam-pandevonan-kanina izany. Tsy mbola ao anatin'ny fahazaran'ny malagasy ny manatona mpitsabo nify raha ny fanazavana. Tena mpahazo ny olona zany raha tsy efa tena hoe marary ny olona izay vao tonga manantona mpitsabo nify. Nefa raha ny tokony ho izy zao tokony manantona dokotera mpitsabo nify sy ny ativava indroa isa-taona ny olona farafahakeliny na marary na tsy marary.
Atsika malagasy nefa izay efa tena tonga any amin'ilay stade final lefa indraindray efa tena esorina sisa amin'iny izay vao tonga manantona ny mpitsabo ny olona. Raha tsy voakarakara tsara ny nify dia mety hiteraka zavatra maro samihafa. Ny fanadiovana izay nify izay ao koa ny sakafo koa mandray anjara be dia be mihitsy ao anatin'ny fahasalaman'ny nify sy ny sasy eo. Ny sakafo mila mihinana sakafo ara-pahasalamana tsara izany. Ankoatra izay, isan'ny fietsika tsotra fa tsy mahazatra ny vahoaka malagasy ny fiborosona nify izay isan'ny fototra iray lehibe mahatonga ny tsy fahasalaman'ny nify sy ny ativava. Anisan'ny tena zavatra tsy rarahintsika malagasy zany mahatonga an'izay aretina izay ny fahadiovan'ny nify sy ny ativava eo. Nefa ny fomba tsotra dia efa afaka hisorohana ny aretin-nify eo aloha ny fahadiovana voalohany indrindra. Ny fanadiovana nify intelo isan'andro dia matetika isika malagasy indray mandeha na indroa ihany no vitantsika. Fa izay intelo izay mety tsy tratrantsika loatra rehefa avy misakafo. Ary indrindra ny tena zava-dehibe ny fiborosiana nify amin'ny alina alohan'ny atory mihitsy. Izany hoe efa tsy sakafo tsy handray ninina intsony mihitsy vao manadio nify sy ny ativava. Mety miteraka aretina maro samihafa ankoatran'izay efa voalaza teo aloha ireo ny tsy fikojakojana ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava. Amin'ny ankapobeny, manomboka eo amin'ny R2,00 ny sarany aloha raha ikojakoja nify ny olona iray. Raha toka manomboka amin'ny R1,00 kosa ny fakana nify iray eny amin'ny toerana voatokana amin'izany. Dimampolo isanjaton'ireo olona voafonja ao amin'ny fonjana Tanimora no olona marefo. Nakamanorony ireo dia miandra fitaompitsarana efa ataonany maro. Feno fonja ankehitriny raha ny fanazavana azo misy larana ary. Iray amin'ireo fonja misedra olana indrindra eto Madagasikara ny fonjana Tanimora. Olana Rapotidrafitrasa izay miteraka tsy fanajana ny maha olana ireo voafonja fa eo ihany koa ny fitanana amponja vonjy maika mihoatra ny fehim-potoana voalaza ny lalàna rano nambarany tompon'andraikitra avy eo anivon'ny Akato Madagasikara izay fiarahamonim-pirenena miaro ny zon'olombelona. Voahaja aloha tsy teny hoe tsy voahaja nefa noho ny infrastructure izay tsy ampy eto Madagasikara dia misy izay atao hoe surpopulation carcérale izay. Ka io surpopulation carcérale io dia miteraka traitement ataontsika hoe inhumain satria lasa kely ny espace hoe atorian'zareo na itoeran'zareo. Ny sakafo hoanin'zareo mety lasa kely. Ny voafonja dia anisan'ny olona somary adino eto Madagasikara nefa dia jerena daholo avokoa izay olona rehetrarehetra tokony ho jerena izay. Mihoatra ny 4,000 amin'izao ny isan'ireo voafonja eto Antanimora, isa izay mihoatra lavitra ny fetra izay 400. 50 isanjaton'ireo voafonja ireo izay voasikajo marefo. Koa misy ny marefo aty amin'ny fonja, amin'ny voafonja eo. Neny moa noho ny abesaky ny voafonja eto amin'ny fonjana Tanimora dia manano sarotry ny fisanana an'ireo voafonja. Atao hoe marefo aty aminay, araky ny voalazanareo izay moa le sisy mpanatitra sakafo reny. Sisy mpanatitra sakafo, eo koa le tenen'izay hoe le fitafy somary tsy dia mifagnaraka amin'ilay zava-misy. Atao angamba ny statistika sosotra angamba. Atao sika angamba mety eo amin'ny le marefo aloha tsy voatery ho be antitra aloha. Fa tenitsika hoe ny marefo, zay angamba mahita eo amin'ny ataoko hoe 50 isanjato eo angamba. Dia ny be antitra angamba ataoko hoe mandidididina 30 na 30 isanjato eo ny be antitra atao amin'ny fonjana Tanimora. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara, nisy io maraina io ny fanolorana fitaovana entin'ireo voafonja marefo eto Antanimora miatrika ny ririnina botofotsy miisa 100. Tontolon'ny fiompiana kosa indray dia ambany tany mpiompi miofana momba ny sehatra misy azy eto Madagasikara antomatonga ny vokatra ambany dia ambany araka ny fanadadiana izay nataon'ny ministeran'ny fiompiana. Nampitombonina manoloana eo ny seha-piofanana manerana ny nosy. Io ny nasaina. Saika mirono makany amin'ny abetsahana na ny quantité no maro anisa amin'ireo mpiopy, ny anamaro isa no mahamaika kokoa noho ny fanatsarana ny kalitaony efa eo am-pelantanana. Araka ny nambarany teknisiany ny fiompiana. Vokatra io, zary lasa boatin-drakitra itehirizam-bola no antony iompiany ny ankamaroan'ny olona raha tokony ho seha-piariana mahavelo na izany. Ny fiofanana sy ny fanapariany ireo teknisiana no isan'ny lesoka mahatonga io. Manoloana izany, nanambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fiompiana ny fambolena ary ny jono fa haparitaka ny fampiofanana.
misy tetikasa maro a mandray anjara amin'ny fanatanterahana izay lafin'ny fiofanana mba hamadiana an'ireo mpamokatra rehetra ho maty anina eo anivon'ny ministera misahana ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona ary natao indrindra hanohanana mafisana ny fahaiza-manao n'ireo mpamokatra ary ihany koa hanampiana izy ireo isehatra avy hatrany amin'ny fanatanterahana izay seha-piariana zay. Ny tena inisiativa voalohany aloha dia ny hoe entina hanampiana ireo mpiofana mba hizaka tena ary fantatritsika fa ny seha-piariana mbola malalaka indrindra amin'izao dia ny secteur primaire. Ankoatra izay hanairan'ireo mpisehatra amin'ny fiompiana ny ministera voakasika ihany koa mba ahafahana mampiroborobo ity sehatra ity ny fanaraha-maso ny fifehezana ny vidin'ireo sakafom-biby izay tsy mitsahatra miakatra indrindra ireo akora fototra toy ny katsaka sy ny mangazo. Araka ny tanterina tato anatin'ny fampahalalam-baovao asiana toby miaramila isaky ny distrika iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ho fanatanterahana izany totosaina tamin'ity androany ity ny lalonana ara-miaramila nametraka ireo lehiben'ny zone de défense et de sécurité amina distrika misy 10 fanampanazavana. Noraisitra tao amin'ny filakevitry ministra moa ny fanendrena azy ireo ary eo ihany koa ireo hery vaovao satria tsika manao hoe génération de force toy ny hoe premier bataillon parachutiste ny base aérienne 213 mbola hanaraka fanifanana fohy kely any amin'ny état-major n'ireo tafika mba ahafantarana tsara hoe ino daholo ny andraikitra sy adidy satria izy ireo dia tonga amin'ny fomba fiteny miaramila ao amin'ny hoe chaîne opérationnelle izany hoe ny lehibe ny état-major n'ireo tafika no mibaiko azy ireo avy hatrany amin'ny asany atao fa ny tena asany zany dia mikasika ny opération samihafa sy ny andraikitra mikasika ny fiarovana ny ain'olona sy ny fananany amin'ireo toerana samihafa. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia 200 mponina aty Afrika hatreto no nahazo ny fatra voalohany tamin'ny vaksiny fanefitry ny Covid-19. Mahalona izany tafapetraka nanomboka omaly tao Afrika Atsimo ny fitoerana famokarana vaksiny fanandena. Vacciner les Sud-Africains avec des doses fabriquées sur le territoire. Any Afrika Atsimo tafapetraka nanomboka omaly ny fitoerana famokarana vaksiny na ny centre de transfert de technologie ho an'ny vaksiny fanefitry ny Covid-19. Voalohany aty Afrika ny fametrahana ny fitoerana tahaka izao ary vina amin'ny fametrahana izany ny fanamorana ny fisitrana ny vaksiny raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Fiaraha-miasan'ny fitondram-panjakana eny an-toerana sy ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé no nahafahana nametraka ity fitoerana ity. Raha ny famitam-baovao 200 mponina aty Afrika hatreto no nisitraka ny fatra voalohany amin'ny vaksiny. Etsy ankilany andrasana afaka 7 hatramin'ny 12 volana ny famokarana ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 ho an'ny Afrika Atsimo raha ny nambarany teo anivon'ny OMS. D'ici 9 à 12 mois, selon l'OMS. Izay mamarana vaovao tamin'ity andro andeha ankatrana nanaraka izany sofa tsara daholo. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.